asandratraniwo ny fiderananao Jesu Kristy mpanjaka be voninahitra Ira fideranana jino ankalazako anao Jesu Kristy mpanjaka ambony mpanjaka Amini maraine za fiderana Amini arive mo liderako anao Ny antsoko rehetra ho voninahitra Tsy asiko fehitra ny fideranana asandratraniwo ny fiderananao Jesu Kristy mpanjaka be voninahitra Ira fideranana jino ankalazako anao Jesu Kristy mpanjaka ambony mpanjaka Amini maraine za fiderana Amini arive mo liderako anao Ny antsoko rehetra ho voninahitra Tsy asiko fehitra ny fideranana Muramury lasako azy Muramury lasako azy Muramury terako azy Muramury terako azy Atera ny tombotsika Aopy ny tombotsika Atsara ny tombotsika Mahery ny tombotsika Terao Opy io Atsara ny tombotsika Masina mahery ny tompon'Andriamanitray Mpanjaka ny tompon'Andriamanitray Terao amin'ny fifaliana ny tompon'Andriamanitray Famendrika ny obiana ny tompon'Andriamanitray Amini maraine za fiderana Amini arive mo liderako anao Ny antsoko rehetra ho voninahitra Tsy asiko fehitra ny fideranana Utera ny tombotsika asandrato amin'ny lamozika Utera ny tombotsika asandrato amin'ny lamozika Terao amin'ny aponga Terao amin'ny la gitara Terao amin'ny mozika Terao oby io fatsara ny tombotsika Amini maraine za fiderana Amini arive mo liderako anao Ny antsoko rehetra ho voninahitra Tsy asiko fehitra ny fideranana Amini maraine za fiderana Amini arive mo liderako anao Ny antsoko rehetra ho voninahitra Tsy asiko fehitra ny fideranana Halleluja mbola fifaliana lehibe ho andray miarabaka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary inira fiderana izay narahantsika atao ihany koa noetiko hitsidiana tokantranonao mitsy anio hariva mahafinaritra ity satria n'Andriamanitra lehibe ny tenako satria mbola tafahoana aminao indray amin'ity anio ity ary misaotra ihany koa n'Andriamanitra satria mbola nomeny tombotsoa manokana androany hitarika ampahery anao ary izara fampaherezana fo ianao ao anatin'izao fotoana mahafinaritra izao ary makasitraka ihany koa ireo ray aman-drentsika ny ara-ponona doktorina Mivady izay manome anjara sehatra ho ahitra any hatrany amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra tahaka izao makasitraka indrindra tompoko eto dia te hanentanantsika tsiraray avy hoe aza miala amin'izao fandaharan'izao fa tena afinaritra dia afinaritra fotoanantsika any ary tena isy teny hozaraiko aminao eto ary tena hoe ampiakatra indray ny fanantenana ny finoana ny anatinao ary tena hoe isy miavaka ny fotoanantsika ny eto androany tena miavaka tsy tahaka ny fotoana mahazatra fa tena hoe hiavaka eny anao anatin'ny vavaka ary zany dia tena hiavaka tokokoa zany tena hoe amaly antsika ny eto ary iaino amintsika ny Andriamanitra amin'ny fotoantsika tena hoe misokatra ho anazy amin'ity an'ity
ka za moa tonga na itenanao androany asa miala ao anaty zao fandaharantsika zao ary manentana anao hatrany hatrany izaran'izao fandaharany zao satria tena misy olona any toay toanao ihany koa izay mila famonjena mila fanasitranana mila fanavotana mila ihany kokoa fanantenana avy amin'Andriamanitra ka zareo zao fandaharan'izao amin'ny namanao zareo zao fandaharan'izao amin'ny groupe zay misy anao fa aza tazoma fotsiny anao irery fa izy hoe misy olona mila zany ka etanko ianao amin'izao fotoan'izao n'aiza toerana misy anao tena izaran'izao fandaharan'izao maximum mihitsy satria izy ny tena Andriamanitra hoe tsy ho avy izy raha tsy voatoro ny filazantsara ny Kristy izao fandaharan'izao dia efa anisany anankiray hitoriana ny filazantsara ka ho anao mety tsy mahavita ianao mitoro ny tena Andriamanitra mety tsy mahavita ianao mandeha anakala manjana fa amin'ny alalan'izao serasera amin'ny alalan'izao teknôlôjia izao dia nomen'Andriamanitra tombontsoa sy anao androany izaran'izany ka tiako tena izaran'izany maximum ianao amin'izao fotoan'izao dia hiditra ianao anatin'ny vavaka tsika misaotra amin'ny tompony amin'ny zavatra rehetra izay natao tamin'ny fiainantsika misaotra anazy satria izy rery no natao izao antsika sy ianao izy na dia fanenjely mba hiarovana antsika sy ianao izy ihany koa tena hoe nanomeny fitahiana karazam-pahasoavana maro isan-karazany izay nomeny antsika sy ianao izay tsy eritreretiny sy antsika nefa nomeny tompo antsika izany dia mila hisaorantsika an'Andriamanitra izany rehefa vita antsika izany dia andehantsika hampandroso amin'ny fanahy-masina hiaraka amintsika mba tena izy ny taridalana enina za zay tarika eto androany dia tena hoe tsy andeha amin'ny herin'ny saiko fa fanahy-masina anendriny lelako anendriny vavako dia tena ampandrosotsika izy ilaza amin'ny tompontsika hoe mesa malalaka fenao eto androany ianao fanahy-masina ary rehefa vita antsika izany dia hifontsika angataka famindrapo avy amin'Andriamanitra satria indraindray ny fahotantsika no anisany anankiray hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ka mahatonga anazy tsy miaino antsika dia andeha hifona dia hanaovao ny fanoloran-tena antsika eo anatrehan'Andriamanitra rehefa vita antsika izany dia hanapaka izay rehetra blocage izay mety mitondra tsy fifantohantsika tena fatotritsika amin'ny rano Jesosy Kristy ary atotsika ny rano Jesosy andrakotra ny fotoana sy ny zavatra rehetra izay ampiasaina ao anatin'izao fotoana mahafinaritra izao famelohan'izany dia tiako hanokatra ny baibolinao ianao amin'izao fotoan'izao amaky ten'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Salamo 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 fa izao amin'ny anaran'i Jesosy fiderana an'Andriamanitra no ny famindrapony sy ny fahamarinany izay mbola ekeny ny mpanjaka rehetra nataony Davidy hideranao amin'ny foky rehetra eo anatrehanareo Andriamanitra no ankalazako anao hivavaka manandrifo ny tempolinao masinao ka hiderany anaranao no ny famindraponao sy ny fahamarinanao fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambonin'ny anarana rehetra tamin'ny andro nitarainako dia namary ahy ianao nomenao fasahiana ka isy hery ny fanahiko amen Jehova hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany fa handre ny tenin'ny vavanao izy eny hihira ny lalàn'i Jehova izy fa lehibe ny voninahitry Jehova amen ndeha ary vavaka Jesosy anao amin'izao fotoan'izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao ary mame voninahitra anao zay satria mendrika tokoa ianao Jesosy misaotra anao zay ny amin'izany teny tsara izay nomenao anay zany androany hoe hideranao zay hanambara ny fahatsaranao zay misaotra Jesosy Kristy ny amin'ny tantananao ny zanakao tsirairay avy Andriamanitra izay natratra an'izao fotoan'izao ka fanay miray fosana fanahy miompo eto indray androany makasitraka mame voninahitra anao zay raha eo anao ndeha anao ny ady fanahy-masina mila anao zay amin'ity an'ity manatra feno any tanteraka amin'ity an'ity fanahy-masina fezo momba anay rehetra enina za zay mitarika an'izao fotoan'izao azany oka tsy teny lasaka tsy teny mihoatra fa ianao no ameny vavako androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo androany ihany koa zay Jesosy dia mangataka famindrapo sy fonana eto anatrehanao na inona Jesosy aheloka na inona faratsiana na inona zavatra tsy fanaraka amin'ny sitraponao mamindrafo aminay Jesosy oka leranao latsaka teo Kalvaria androany tena hoe anadiovanao anay anasanao indray
ny akanjom-pananay sy zay rehetra mombanay Jesosy Kristy tena hodiovanao amin'ilay ranao zay androany Andriamanitra dia ahita ny voninahitra satria izy ny tena hoe sambatra izahay raha mahadio am-po eny Jesosy adioviny mombanay rehetra androany Jesosy Kristy ary avaozinay fanoloran-tenanay eo anatrehanao Tompo raha izay dia aoka ianao hiaditsy karakarana indray amin'ity an'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao fotoan'izao zay rehetra asa fahavalo rehetra na amin'ny anaty sainay zany any anaty fonay na eny amin'ny tontolo Tompo tsy tamaso eny amin'ny tontolo tamaso amin'ny anaran'i Jesosy mandrava sy mamotika an'izany zay tsy ambelona ary tsy manana fahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na inona Tompo endrika ny fanaratsy rehetra amin'izao fotoan'izao dia mandrava sy manapaka an'izany zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manana fahefana ao anatin'ny fotoananay sy ny olona rehetra dia manaraka an'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo afandroa mamony fifaliana fiadanana fandresena ho an'ny zanakao tsiraray avy zay manaraka an'izao fotoan'izao zay amin'ny anaran'i Jesosy ary amboniny zany Andriamanitra dia mangataka an'ilay ranao sarobidy zay andrakofanay an'ity fotoananay ity ho voninahitry ny anaranao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy amen amen amin'izao fotoan'izao alohan'ny hidirantsika ny ao anaty vavaka dia andetika ny anaraka hira fiderana mahafinaritra dia manara finaritra rahatao Mire
Halleluja. Mina fananaraka fa tsara ninira fiderana zay nandeha teo iny ianao a hoe tena hoe mila mirehitra indray tsika ny a mila mirehitra indray ny afim-panahintsika ny a mirehitra indray tsika ny tony tamin'ny andro Pentecoste ohatsy tena hoe mila mirehitra sy ianao inoko fa tena nafinahitra iny raha fiderana iny a fa ao anatin'izany indrindra dia hiditra ao anatin'ny fotoana zay tsarantsika ny a zay tena hoe vavaka zany tena izy ny tena Andriamanitra hoe mila mivavaka zao sy ianao a ka tsy reraka tsy mety koa izy raha tsy mivavaka mandrakariva isika izy ny tena Andriamanitra ka zany indrindra no hijerentsika ao anatin'ity fotoana ity hoe hivavaka tsika ndetsika hivavaka ho an'ireo kristiana rehetra maneran-tany amin'izao fotoana izao a maro dia maro ny kristiana tena mety efa manalavitra n'Andriamanitra izy mety tena efa adino tanteraka ny Andriamanitra mety tena ozy izy hoe ny fiainako ety amin'ity zao tontolo zao ity izy no banjiniko amin'izao a fa za mety efa tsy fantatro tsony zany Andriamanitra zany mety efa tena hoe na dia nanonona ny anaran'izany Jesosy zany ary mety efa tena tsy vitany eo am-bavany intsony andehantsika hivavaka ho an'ireny olo ireny mba Andriamanitra amindra fo an'izy ireny tena hoe tena hoe Andriamanitra tena ame famondrapo tanteraka an'izy ireny tsy tanteraka amin'izy ireny le tena Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andiny fahaenina amby folo hoe fa satria ozy izy matimaty ianao a ka tsy mafana na mangatsika dia efa alokon'ny vavaka ianao ndao tena angataka tsika ny Jesosy mamindra fo amin'izay olona ho an'ireo kristiana izay manana izany toe-po zany ianao hoe manalavitra anao mba tsy ho tanteraka amin'izy ireo hoe tena ho alokon'ny vavan'Andriamanitra rehefa ho avy ny fotoana hoe amin'ny fotoana izy mety hoe tonga saina kanefa ny Andriamanitra efa mandana azy ndehantsika hijoro am-banga ho an'izy ireny ary rehefa vitantsika zany ny fifonana rehefa vitantsika ny fangatana famondrapo an'izy ireny dia ndoantsika tena hivavaka indray angataka hoe Jesosy aka tena ho fenonao hery indray izy ireny aka tena hoe ho velombelominao indray izy ireny tena ho fenonao ny herinao izy ireny ka tena hirehitra indray amin'ilay afo zay efa napetraka ao any anatin'izy ireny tena hoe ny fany masina no tena hoe ampirehitra an'izy ireny miredareda indray ka rehefa ho avy Jesosy Kristy any amin'ny raha lanitra dia aka ireo olo mariny Jesosy Kristy amin'izay fotoana izay dia tena hoe ho anisany izy ireo tena hoe tsy ho adin'Andriamanitra izy ireo fa tena hoe ho alain'Andriamanitra ho ampiakarin'Andriamanitra indray rehefa ho avy fotoana ahatongavan'i Jesosy Kristy any amin'ny raha lanitra dia ndao hiary hivavaka sosy ianao androany manana anjara boriky ianao androany hijoro am-banga ho an'ireny olo ireny aza vela hoe za fotsiny hitarika anao na hoe mandalo fotsiny fazarana fotsiny hivavaka fa ndao tena mety misy olona mifatatrao mety misy olona ny prêt-à-pot aminao mety misy olona tena namanao akaiky hitanao izy tena efa rehetra ho an'i Jesosy Kristy kanefa ny amin'izao fotoana izao mety noho ny amin'ny fiainana mety noho ny amin'ny zavatra mety maro samihafa dia mihamangatsika izy dia andao androany hijorontsika moambanga ho an'izy ireny dia asandratana vavako amin'izao fotoana izao raha tsara indrindra mbola mame voninahitra anao zay ary mankasitraka anao zay satria mbola tsara tokoa ianao Jesosy eto zay androany dia mijoro am-banga ho an'ny ireo kristiana rehetra maneran-tany Jesosy izay mety mandalo ao anatin'ny fangatsiahana izy ireo eny Jesosy tsy fantatra izay mety antony na mety noho ny amin'ny teny izay nataon'ny olona na fiaitsika izay nataon'ny olona na mety hoe noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay torian'ny mpanomponao mety hoe natonga an'izy ireny Andriamanitra mety hoe nangatsika tsy hainay mety ihany koa Jesosy mety noho ny amin'ny situation izay iainanay ety amin'ity zao tontolo zao ity hoe maro ny olana mety lalovana maro ny zavatra mety mitrangana eo anivon'ny fiangonana zany Jesosy dia mety mahatonga ny fiainam-panahiny ireo tena hoe mangatsika kanefa ianao Andriamanitra dia efa milaza hoe amin'ny fotoana izahay mangatsika amin'ny fotoana izahay mety mafana dia mety hoe alokin'ny vavanao Jesosy eto androany dia mijoro izay am-banga ho an'izy ireny mamindra fo Jesosy mamindra fo ho an'ny kristiana maneran-tany izay manana zany toe-po na toetra na mety hoe zavatra ninina nataony zany Andriamanitra hoe fatany tsy mety kanefa ninina nataony mihemotra izy Jesosy mamindra fo an'izy ireny ianao Andriamanitra tena ianao amindra fo tanteraka izy ireny Jesosy tsarovy Andriamanitra
fa tena sarobidy eo anatrehanao ny fanahyn'izy ireny ka zany mahatonga anay Andriamanitra tena manokana fotoana mivavaka ho an'izy ireny akatata tena hitana ny famotraponao ho an'izy ireny Jesosy areto androany dia angatanay le afinao Jesosy tena hoe anetika an'izy ireny amin'izao fotoana izao ao ariana zao vavaka ataonay zao Jesosy tena hietika anao amin'ny fombanao magaga tena hoe hikasika an'izy ireny ka mpitombitra ka tena hoe hikasika an'izy ireny ka tena mamerina indray Jesosy Kristy le afo ao anatin'izy ireny fa ny masonao raha zay olombelona tsy mahavita an'izany fa ianao irery any Jesosy Kristy kasio izy ireny Jesosy kasio izy ireny amin'izao fotoana izao ao ka ho maro ny fanahy hiverina amin'izao fotoana izao Andriamanitra ao ka ho maro kristiana hiverina amin'izao fotoana izao Andriamanitra hiverina amin'ny firehetananao hiverina amin'ny firehetananao mandra-piverinao eny amin'ny raolandry Jesosy Kristy raha eo makasitraka anao ary manome voninahitra anao zany amin'izany vavaka zany atolotra ianao dera ny haja ny saotra Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy amen amen mianao fa tena hiasa Andriamanitra ao aorianany vavaka iny ka tena ho maro ny olona ho hiverina ho maro ireo kristiana tena hoe hiverina hanompo an'Andriamanitra tena hoe hirehitra ho an'i Jesosy Kristy mandra-piverin'i Jesosy eny amin'ny raolanitra amin'izao fotoana izao alohan'ny hidirantsika eny ao anatin'ny fampaherezana dia andehantsika hanaraka hira anankiray izay tena mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa zany hira zany mianao fa hanaraka zany hatramin'ny farany ianao dia manara-finaritra ary tompoko malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko anisanisa tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany niantsika sy ianao hatramin'ny farany afoko izay maminy foko ety dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao zaho tsy alaminao nafaly ao nalahelo ao telefoninao narary ao nany ao tsy nolaosanao ka inty ao mivoady fanao anao hatramin'ny farany tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko anisanisa tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany niantsika sy ianao hatramin'ny farany maminy foko ety dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao zaho tsy alaminao nafaly ao nalahelo ao telefoninao narary ao nany ao tsy nolaozanao ka ity ao mivoady fanao anao hatramin'ny farany
tsy atakalo izany tsy hosoloko hatramy farany atsika sy anao hatramy farany tsy atakaloko an'izany za tsy hosoloko none fa hatramy farany atsika sy anao hatramy farany hatramy farany atsika sy anao hatramy farany hatramy farany atsika sy anao hatramy farany. Halleluja, minao fa tena nanaraka hatramy farany an'iny hira fiderana iny ianao a. Izay hira fiderana tena hoe manambara indray fa tena hoe hatramy farany etsika sianao Jesosy a. Aza ao anatin'izany indrindra no hoeloka-paherezana fo ianao ny ty ten'Andriamanitra ty a. Izay voasoratra ao amin'ny Romana 9:9 a. Andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 7:30 a. Tsy haiko mety efa hainao zany ten'Andriamanitra zany fa androany mbola te hampaheranao amin'ny alàna zany ten'Andriamanitra zany a. Ary zany efa lazain'Andriamanitra hoe ny ten'Andriamanitra tsy miverina any aminy raha tsy efa natateraka ny asany izy ny ten'Andriamanitra. Ka tiako n'aiza n'aiza toerana misy ianao na eo am-pakanainy ianao na eo am-pisakafoanana ianao na eo am-panaovana raharaha ianao na mety hoe eny an-dalana ianao any anaty fiara ianao a na n'aiza n'aiza toerana misy ianao dia sokafo ka mahita an'izao fandaharan'izao dia sokafo ny baibolinao a dia ovakitsika izany ten'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary fatatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Amen. Satria izay fatany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no natsony koa ary izay natsony no hamariny koa ary izay no hamariny no nomeny voninahitra koa. Inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanalahy tokana, niaro ny zanalahy azafady indrindra fa natony hamonjy antsika rehetra izy. Tsy no omeny antsika miaraka amin'ny maim-poana koa va ny zavatra rehetra. Amen. Iza no hiapahanga ny olombafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady efa nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavana Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjana? Sa lozy? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namonona anay mandrakariva toy ny ondry hovonona no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy antsika amin'ny alalan'ilay tia antsika. Fa matoky ao na ny fahafatesana na ny fiainana na ny jely na ireo fanampahana na zavatra kentriny na zavatra ho avy na hery na ambony na ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao tsy sasaraka anahy amin'ny fitiavana izay an Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Somary lavalava ilay ten'Andriamanitra fa minao efa takatra sahady ny tiany ten'Andriamanitra holazaina. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary fatatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Ao anatin'izany ten'Andriamanitra zany dia tiako ny mampahery anao mety misy situation mety mafy lalovanao fa mila mahay misaotra an'Andriamanitra zao sy anao.
raha tsy laza fotsiny ako ny vavolombelona foy a ny amin'ny zavatra izay nahazo nitranga tamin'ny fiainako a nandalo olana ko ny ary volana lasa zay a tena fa ozy izy hoe Jesosy a kivy tanteraka ketraka tsy te hijery olona intsony a fandroany fa tao anatin'izay fotoan'izay nozaraiko tamin'ny mpanompon'Andriamanitra zay zavatra nanavesatra anazy zay ary ny teny nomeny teny tamin'izay de zay Jesosy raisiko zany teninao zany a tao ambadika zay de tena nanomboka velombelona indray ny fanantenako ny zavatra izay mandalo amin'ny fiainako kay a de tena hoe miara-miasa asoa anazy ny zavatra zany ka androany te ampahiranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe tsy haiko ina zavatra mety iainanao na ina zavatra mety mafilalovanao fa ny tompo de fa nilaza hoe zany zavatra rehetra zany de miara-miasa asoa atsika raha toizatsika io tena Andriamanitra hoe de maro ny zavatra izay niaina nandalo hoe nolazain'ny tena Andriamanitra hoe iza ny asaraka atsika ny fitiavana an'Andriamanitra ozy izy tsisy afaka manohatra ny fitiavan'Andriamanitra atsika ny olona mety afaka mitsara atsika isanao ny olona mety afaka manao tsintsina ny olona afaka mandrabiraby anao fa tadidira fa fisarana da tsisy afaka matohatra zany fitiavana an'Andriamanitra zany ny olona mety manana ratsy anao manilikiliky anao fa Andriamanitra tia anao raha izany tena Andriamanitra zany de tena hoe velombelomany anatinao hoe ay Andriamanitra marina ke tena tia anao Andriamanitra marina ke tena fanao fony ainy mba ho famonjena anao maro ny zavatra mety lalovantsika any maro ny mety olona mety manilikiliky anao a fa Jesosy Kristy rehefa nanaiky nanolotra ny ainy teo amin'ny isolo toerana anao a tena hoe nanaiky izy anolotra ny tenany a mba ho famonjena anao tsisy olona afaka tena anao tsintsinanao intsony aza manameloka ny tenanao ianao a avy aloha ny olona mety ilaza zay filaza momba ny amin'ny fiainanao any avy aloha ny olona mety hiteny zay rehetra tiany holazaina ny amin'ny fiainanao fa banjino le fitiavan'Andriamanitra zay nomena atsika isanao ozy izy ihany koa ny tena Andriamanitra eto hoe iza ozy izy no hiapanga ny olobe fidin'Andriamanitra Andriamanitra no manamarina azy iza no manamelika ozy izy a Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ihany koa izy ny tena Andriamanitra mety marary ianao mety misy olana eo amin'ny fiainanao mety misy fahoriana mafy mety misy fanenjena mety misy fantrana fa zany ozy izy de efa voasoratra ozy izy ary noho ny aminao ozy izy namononanay mandrakariva ka tiako ianao androany a tena hoe ibanjina zany tena Andriamanitra zany aza atao manahirana ny sainao zany fa banjiny le fitiavana Jesosy Kristy banjiny le fitiavana Jesosy Kristy tena hoe ho tia anazy ianao aza manalavitra anazy na aza manary anazy aza mbola manaritoky amin'Andriamanitra zany mety misy fanenjehana mafy mety misy aloka tena mety mandalo eo amin'ny fiainanao a fa tsarofy efa mety Jesosy avokoa zany zavatra rehetra zany ka mety misy aloka mety lalovanao mety misy fijaliana mety misy fanenjehana mety misy mosary mety ambany fiainanao mety ambony fiainanao mety fotoana ianao mety misy fotoana ianao tena hoe kivy tsy hitanao tsony zay ho sarangotana fa androany a ny tena aminao tena Andriamanitra tiavan'Andriamanitra aza ataonao masakana ny fitiavanao an'Andriamanitra zany tiavy Jesosy Kristy ilay nanolotra ny ainy anao teo aminazy fijaliana tiavy Jesosy Kristy ilay nandony vidiny mba nananao fiainana mba nananao fiadanana nananao fifaliana anananao fandresena ozy ny tena Andriamanitra fa amin'izany dia manoatra noho ny ampandresy izahay ozy izy amin'ny alàna ilay tiantsika tena velombeloma indray raha vavy da manana fatokina manana toky avy amin'Andriamanitra indray hoe avy tena mahatoky anao azy Jesosy tena tsy ala aminao araka ilay irany ny anotsika teo na rahantsika teo hoe Jesosy hatramin'ny farany atsika isanao narary nandalo olana fa tsy nanary ahy ianao tahaka ilay fampahirezana zay nampahirezako vavolombelona kely tamin'ny teny am-piandohana zay noentiko anao hoe nandalo olana ohatrana nandalo olana fa zay hoe Jesosy mahatoky anao tiako ianao tena mamiko ianao tsy foky ianao satria zavatra lehibe nataotoko tamin'ny fiainako
dia androany ty zany ampahereziko anao ihany tsy avany Jesosy Kristy aza mafoy an Jesosy Kristy tena ampiakarin-dray le fitiavana raha ohatra ny hitanao fa miakelikely zany dia tena hoe atsony ny fanamasina androany efa namasinao tsy vitako fa tena androany tena tianakaiky tena tianao atsory fitiavana le Jesosy tiako ianao Jesosy tiako ianao tena mihoatra zavatra rehetra tena tianao any amin'ny fitondranao fiainako tena tiako ianao Andriamanitra ambarao amboray zany fitiavana Jesosy Kristy zany fa dia tena mino fa dia tena amaly ianao Andriamanitra eto ihany koa izy miteny tsy misy asaraka ozy izy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay ao Kristy Jesosy izay nefa lazaiko teo hoe aza manaiky ampisaran'olona amin'ny resaka zavatra maro isan-karazany amin'ny zavatra situation ety amin'ity zao tontolo zao ty ianao ka hoe anary an'Andriamanitra tady Dieu raha vavy fa ianao tsy mahavita ny tenanao raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy havita ny momba anao rehetra zany raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ka mino androany fa nampahery fo ianao zany ten'Andriamanitra zany ary tena hoe namelombelona nampiakatra indray ny finoana tany anatinao Andriamanitra ane anoratra an'izany teny zany ao anatinao indray amin'ity any ity ka andetsika zay ianao androany hivavaka ho an'izany teny Andriamanitra zany mba tsy handalo fotsiny zany fa tena iraikitra ao am-ponao dia aondreo ara alohanao amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka ary mameo voninahitra anao zay satria mendrika tokoa ianao Jesosy misaotra anao zany amin'ny teny fampaherezana zay nampaherezako an'ny olona tsirairay avy zay manaraka an'izao fandaharana izao Sotra Jesosy Kristy satria tsapany aina sarobidiny fitiavana zay nomenao anay ka androany zay Jesosy Kristy dia isafidy zay Andriamanitra tena hoe ho tianao ka nizanizy Andriamanitra mety manana ratrapona mety manana zavatra manahirana anazy na mety mandalo fanenjehana ady Jesosy aoka tsy hiala aminao izy ireo Andriamanitra fa tena ho tianao tena hoe anaiky anao Andriamanitra tena hoe ho tsapan'izy ireo fa ianao irery ihany Andriamanitra no mahavita ny momba an'izy ireo tsirairay avy Jesosy tompo ary androany izy anizy tompo nanaraka zany fampaherezana zany dia soraty ao am-pon'izy ireo zany Andriamanitra mba tsy hisy verina dia anankiray aza Jesosy Kristy zany teny zany fa melombelona indray fanaitenana sy finoana zay fa nomena ho an'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makasitraka raha io amen halleluja amin'izao fotoana izao dia andetsika hiditra ao anatin'ny vavaka farany andetsika metrika an'ity aly teo am-pelatanan'Andriamanitra ary hivavaka ihany koa tsika ho an'ireo namantsika izay mety mbola handeha hiasa izay hamitany adidiny izay hamitany andraikiny koa mba Jesosy Kristy hiaro an'izy ireny ny rahan'i Jesosy andrakotra an'izy ireny andrakotra antsika ny ankoa anatin'izao alina mangina izao ka tsisy loza tsisy aretina tsisy accident tsisy ninina afaka akasika antsika ny ao anatin'ity ala ity ary rehefa vitatsika izay vavaka izay dia andetsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana ny amin'ny fanatrehany ny amin'ny fiasany ny amin'ny hira fiderana izay narahantsika teo sy ny teny fampaherezana izay narahantsika teo dia manasanao ary hivavaka amiko amin'ity an'ity Dada amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka ary mameo voninahitra anao zay satria mendrika tokoa ianao dia era ny anja dia atolotra anao irery ihany Jesosy Sotra Jesosy satria mbola afaka mivavaka izay ho an'ny alanay amin'ity an'ity mametraka ny alanay eo am-pelatananao zay Andriamanitra ny toromasonay tsirairay avy Andriamanitra Jesosy ianao milaza fa andry izahay tsy manana yaozy izy miteninao tompo aka ianao aniraka ny anjely amin'izao fotoana izao Andriamanitra hiaro anay anodidina anay tena hoe hiambina anay Jesosy Kristy ka tsy hisy loza tsy hisy aretina afaka akasika anay ao anatin'izao alina izao Jesosy eny indrindrindrindra mety na ny fanafahafatesana tompo dia tsy akasika anay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny ranao Andriamanitra tena hoe afafinay ny mitolambaravarana nay tsirairay avy Andriamanitra ka na mandalo aza ny anjely fahafatesana dia tsy akasika anay zany amin'ny anaran'i Jesosy fa tena atory zay Andriamanitra andry izay tsy manana tompo vavaka ihany koa zay ho an'ireo namanay izay mety mbola hiasala Jesosy aoka omenao hery izy ireny aoka ianao hialo lalana ho an'izy ireny Jesosy Kristy any amin'ny toerana rehetra izay sany any
eny tompo any oka ianao ampiasa anjely maro an'izy ireny anodidina an'izy ireny ny anjely Andriamanitra tsy hisy loza anjo an'izy ireny na accident any amin'ny toerana izay sany any Andriamanitra na zanantsipika efa nomano fahavalo ka melezana an'izy ireny dia tsy akasika an'izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo makasitraka anao zay ny amin'izany Andriamanitra ary eto ihany koa zay Jesosy tety ame voninahitra ny anaranao amerina fisaranao anao ny amin'ny fotoananay rehetra teto androany. Misaotra Jesosy satria niaraka taminay ianao. Tena hoe faly ny fonay faly ny mombanay rehetra Andriamanitra satria tena hoe niaraka nafinaritra ny fotoananay ary mino Jesosy efa tena hisy impact amin'ny fiainan'ny olona maro ny fotoana sy ny zavatra rehetra izay nataonay teto androany Andriamanitra. Raha eo dia makasitraka anao zay ary mame voninahitra ny anaranao. Voninahitra ho anao ireriany Jesosy Kristy ary mandrakotra ny zanakao tsirairay avy amin'ilay ranao sarobidy Andriamanitra. Mba tena hoe tsy ho hita mason'ny fahavalo ny zanakao tsirairay avy. Voninahitra ho anao ireriany. Misaotra Jesosy Kristy. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao dia andeha hizara ny tenim-pasoavana izao sy ianao androany izay nitsoahana tao amin'ny Salamo 7:24 Vakitsy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy teneno amin'ny tenanao zany teneno zany tenim-pasoavana zany entiko fahasoavana sy famindrapony manaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava ianao ary ndeha avetsika ampinoana zany tenim-pasoavana zany ataovy eo ambony lohanao ny tananao dia averenao amin'ny finoana zany tenim-pasoavana zany entiko fahasoavana sy famindrapony manaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava amen. Dia zay ny fotoanantsika isanao dia samy hitahian'Andriamanitra daholo. Taito.